ahoana am'izay na malitsika le olona pragmatisme. Ny pragmatisme le lazaintsika teo dia hoe rehefa mampahomby zavatra dia marina zay. Rehefa mireusira ny ataoko dia marina zany ny zavatra ataoko matoa mireusira. Dia ny pragmatiste miteny hoe ilaina tokoa ny zorana amin'izao tontolo izao no arian'Andriamanitra. Io zao tontolo izao no arian'Andriamanitra io fa efa no arian'Andriamanitra miaraka amin'ny lalàna rehetra io. Ankoatra ny lalàna didifolo aza manao an'izao sy lalàna moral dia nanao lalàna betsaka Andriamanitra, ohatra hoe ny tany mihodina amin'ny tenany dia mihodina amin'ny masoandro, dia rehefa maraina dia miposaka ny atsinanana amin'ny masoandro dia hariva. Tsy niova mihitsy zay hatramin'izay. Zay le lalàna nataon'Andriamanitra. Lalàna koa dia zao hoe rehefa avotsotro ty dia tsy maintsy milatsaka satria misy loi de pesanteur ao anatiny. Ilaina no manaraka ny marina. Fa tsy izay rehetra utile akory dia marina avokoa. Tsy hoe rehefa mampahomby anao le izy mety ny ataonao dia marina zay ny ataonao. Tsy zany ny atao hoe marina. Manaraka an'ireo ambon'ireo ny pragmatisme, fa ny amin'ny pragmatisme dia zao hoe rehefa mahomby le izy dia zay dia marina izy zay. Tsy ilaina mamaky Baiboly, tsy ilaina mahafantatra marina inona, tsy ilaina zany. Reusira venao sy fiainanao zay ny zava-dehibe. Be dia be ny olona fanakaikenareo ohatra zany, sauf fa tsy mifandray afa-tsy mipinonareo. Fa raha mifandray akoatra ny tsy mpinonareo dia betsaka no miteny fa nampino ary mbola betsaka mieritreritra zany. Tsy ilaina mamaky Baiboly, tsy ilaina nina fa rehefa mahomby ny asa fanompoana ny tompo dia zay zava-dehibe. Tsy ilaina marina zany fa mampihebohebo zany fa mila manao zavatra dia mahomby dia mety zay. Dia mitory izy mampianatra izy zavatra tsy mifanaraka amin'ny Baiboly mihitsy ny ampianarina, aolany mihitsy zavatra tia ny Baiboly ampianarina, lasa mpanan-karena be izy avy eo dia marina zany ny fampianarana. Marina ve zany? Zany ve ny fahamarinana? No, misy fahamarinana tokana hitantsika teo fa tsy izay mahomby akory ny marina. Fa noho ny fahotana, ny olana zany noho ny fahotana dia tsy hita avy hatrany hoe ny ilana ny marina. Indraindray ara le miaraka amin'ny marina ohatra ny komosomosy ohatran'izao fa le manao tsy marina ihany ara mahomby. Tsy zany. Fa mampahomby marina fa indraindray tsy mahomby ary matetika tsy mahomby ny marina. Dia izay mihitsy io. Mety ahomby kely ny mpandainga, ny pisoloko mety mahazo vola be. Ny pisoloky, ny mpandainga mety mpangalatra mety mahavita manamboatra trano goavana be. Tsy hoe izay manao trano rehetra koa dia mpangalatra daholo. Fa betsaka mpangalatra mahavita manao trano, tsy migadra izy mandrapahafatana mitrangana be mihitsy ny trano. Zany zavatra misy zany. Dia marina ve zany ny ataon'le olona raha matoa mahomby amin'ny fiainana izy ka mireusira ny zavatra ataony. Dia zao hoe any amin'ny fitsarana fara vao tena hitantsika ny marina. Tsy maninona raha tsy anaiky mihitsy le olona ny fahamarina amin'ny Baiboly fa ho hita ihany zany eny amin'ny farany. Zay ny lazain'ny Salamo 7:70 andininy 7:70. Salamo 7:70 vakitsika eny andininy 1 sy 2. Ozy izy eny marina tokoa fa Andriamanitra dia tsara amin'ny Israely dia amin'izay madio fo. Io zany fahamarinana fantatry ny mpanao salamo. Kanefa ny realite hitan'ny mpanao salamo dia zao hoe za dia saika mibolasitra ny tongotra, saika solafaka ny diako satria ny alina miprearea raha nahita ny fihedanany ratsy fanahy. Zay ny realite hitan'ny mpanao salamo. Andriamanitra marina zay verité ao amin'ny sainy fa ny realite dia zao hoe ratsy fanahy mahomby. Mandrapahafatana izy dia fihedanana foana, tsy isy fainantainana amin'ny fiainany. Vao marary kely izy tonga dia any amin'ny hôpitaly, tonga dia tsaboana fitsaboana ino. Lamina daholo fiainana. Maty izy dia cercueil no mitondra. Na efa maty ary izy tsy mba eny amin'le vato be reny le ino moa? Le latabatra mafy be fa mbola le cercueil malemilemy ihany ny atoriany rehefa maty izy. Dia nibolasitra ozy izy. Grave koa tsisy miteny izany bolasitra zany mihitsy ny olona fa mbola tazomina bolasitra ihany izy ao anaty Baiboly. Farafaratsy hoe mibolisatra ngamba ny tongotra tokony tenenina. Dia ny andininy 7:70 dia zao n'izay lazainy hoe dia nieritreritra mba hafantatra izany zavatra zany ka nitsarotra tampoka izany tena tsy takatra hoe mandrapiditra tao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra ka azoko an-tsaina ny zavatra miandry azy. Tenareo! Zay.
raha mbola zao aloha dia tsy azonao zany, tsy azonao zany. Fa rehefa tonga ny an-danitrytsika amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra dia hitanao amin'izay ny miandry ny ratsy fanahy. Fa tahaka ny akofa helin'ny rivotra izy tsy tafatoetra eo amin'ny fiangonan'ny marina ny ratsy fanahy. Dia ohatr'izay zany mila apetratsika amin'ny resaka pragmatisme io. Misy ny fahamarinana absolu ka na dia tsy mipotra loatra ary izy eto amin'izao tontolo izao. Zay lazain'ny tenin'Andriamanitra ao ampitoroteny satria tsy valiana ainga ianao izy ny ratsy ataon'ny ratsy fanahy dia izay ny kikiran'ny olona manao ratsy tahaka ny hoe tsy marina Andriamanitra. Fa mbola samy andraindry, mbola ho tsarainy e, zay ny vavany tsy mahavita azy. Fa dia mbola ho tsaraina tokoa. Io jereo ny mpitoroteny. Tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina. Nandeha ny olona ary niala teo amin'ny fitoerana masina ka adiny tao an-tanàna ny asa ratsy nataon'ireo. Rehefa alevina ary ny ratsy fanahy dia eloge lava be. Io zany dia olona tsara mihitsy. Io dia nanao zavatra teto amin'ny fiangonana, inona ny tsy efa nataony io. Dia olona rehetra rehefa mahita hoe tena olona fatritran'olona re rangamaty io. Zay, adiny tao an-tanàna ny asa ratsy nataon'ireo. Izany koa dia zava-poana. Saingy tsy tanterahana aingana ny didy ho famaliana ny ratsy natao dia feno fanirinanao asa ratsy ny fony zanak'olombelona ao anatiny. Zay terenao ahoana retsy manao ratsy manao tsy mety a tafavoaka ihany ohatrany tsy marina le Andriamanitra. Saingy tsy tanterahana aingana ny didy ho famaliana ny ratsy natao dia lasa te hanao ratsy koa ny fony zanak'olombelona ao anatiny. Eny fa na dia manao asa ratsy injato aza mpanota ela velona ihany. Krevy ary matetika reny mihitsy ny ela velona fa le olona mahafinaritra maty daholo fo. Fa na dia manao asa ratsy injato aza mpanota ka ela velona ihany dia fantatro kosa fa isoan'izay matahotra an'Andriamanitra. Zay ny fahamarinana. Isoan'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Tsy isoany ratsy fanahy fa ho toy ny alika izy ka tsy haritra ela satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Izao koa ny zava-poana izay atao aty ambonin'ny tany. Misy olona marina hiaran'ny zavatra tokony anjaran'ny ratsy fanahy ary misy ratsy fanahy mahazo izay tokony anjara marina. Hoy zany koa dia zava-poana. Tena tsy tanao ve zao zany dia tsy tanao hoe fahamarinana zany réalité fifanarahan'izany zavateny zany amin'ny zava-misy. Fa tena zany no zava-misy raha mbola hita amin'ity tany ity. Fa tsy mandiso an'Andriamanitra zany fa mbola voamaika manapirofy hoe marina le Andriamanitra tsika. Marina ny zavatra lazay. Zay no malitsika amin'ny pragmatisme. Valitsika indray ny cohérentisme. Ny cohérentisme zany tsy maintsy mifanaraka daholo ny zavatra rehetra zay vao mety. Dia ohatran'le teo zany zao hoe tsy mifanaraka le izy hoe marina tokony mba mahomby a dia ny tsy marina tokony tsy mahomby a. Tsy zay ny zava-misy fa mifanohatra amin'izay. Dia tsy marina zany ny Baiboly ozy izy. Zay ny cohérentisme zany hoe ny marina zany a dia izay tsy mifanohatra natao hoe vérité cohérent. Fa raha te hanao an'izay tsika dia mila miainga any amin'ny fototra. Io ilay nyresantsika teo an'ilay hoe 609. Dia tsy maintsy miverina makany amin'ilay mpanoratra ianao hoe inona ny tao an-tsainao tamin'ny nanoratra an'ity ianao. Zay ny marina. Izay tao an-tsain'ilay mpanoratra sy ilay zava-misy soratany. Fa tsy ny interprétation an'ilay ray avy aty milaza 6 sy ny interprétation an'ilay ray avy ary milaza hoe 9. Tsy any ny marina fa any amin'ny fototra. Dia raha te hita amin'ny marina amin'ny zavatra rehetrika dia mila miainga any amin'ny fototra ny heviany hoe tsy maintsy tokana ihany ny angany io. Tsy maintsy tokana ihany fa tsisy fototra be dia be izany. Ny azo rehetra dia ray ihany ny fototra na dia be dia be ary ny sampany rehefa avy eo. Dia ohatr'izay koa ny fahamarinana ray ihany ny fototra na dia be dia be ary ny interprétation rehefa avy eo. Dia ny fototra nefa dia tsisy afa-tsy tia. Ny marina fototra dia tsisy afa-tsy ny Deutéronomie 9:1 hoe mihaino ry Israely ny tompo Andriamanitsika dia tompo ray ihany.
tsy maintsy ray ihany fototra iangana dia tsy maintsy any any zany raha mitady ianao hoe cohérent mila cohérent zavatra rehetra dia tsy maintsy any am'le hoe namorona azy ihany zavatra rehetra azatra eto mamaky baiboly dia tsy mahita baiboly fanohatra zany mihitsy tsy fanohatra io fa tsy raisinao anaty contexte io matonga fanohatra tsy azonao matonga fanohatra fa mba nandeha lavitra amin'ny fandinihana soratra masina ihany afa arakaraka nidirako lalina vao maika mampiratra amin'ny masoko hoe wow il est cohérent ce Dieu là il est cohérent tsisy fanohatra zany anampifanoherin'ny olona azy ny laigna zany a mety makatahaka ny marina koa raha resaka cohérentiste dia ohatrany hoe misy lainga ohatra mitovitovy marina ary raha tsy zany ny lainga dia tsy tafavoaka raha tsy mangala tahaka ny marina dia zay ny eritrerentsika ohatrany hoe cohérent le izy satria tovitovy ohatrany tsy mifanohatra zany ny zavatra misy eto ambonin'ny tany ohatra mitovitovy kanefany a tsy maintsy hita ihany ny marina ny farany ary tsy maintsy hotratra foana ny mpandainga ny farany tsisy marina zay tsisy eo tsy maintsy miseho foana ny marina dia farany ny aneon'ny marina ny farany ny aneon'ny lainga dia io zany dia tsy maintsy zay zay osirako zay mavomavo rehetra eto a dia valiny rehetra dia atoroko anareo hoe mbola ho tsaraina tsy maintsy aneo farany izy voavoaka fa mety eto amin'izao tontolo zao le izy mety tsy havita andresy lahatra tsy pino mihitsy ianao fa tsy maintsy hivoaka eo oy to lavabetrika misy indray le vérificationnisme hoe tsy maintsy voaporofo tsy maintsy tsy maintsy azo porofona le izy zay vao marina ok iza nefa le anaporofo eo ny olana zany iza ny anaporofo zy fahamarinana rehetrarehetra zao tsisy mba afaka manaporofo fa tsy le omniscient lay mahalala ny zavatra rehetra ihany ny afaka manaporofo ny zava-misy rehetrarehetra tanareo verina ny foantsika na tsika miverina ny fiandohana na tsika miandro ny farany fa zao tsika matoka hoe marina io satria verina ny fiandohantsika fa mbola iseho io marina io any amin'ny farany zay ny fenitra zany mihoatra noho zay azo amarina ny norme dia mihoatra noho zay azo ny olona marinina na misy tsy azo amarinina arany a dia mipetraka foana ny marina fa na ny pino ara dia amin'ny farany voahita n'la tena marina amin'ny farany fa efa any amin'ny lalana marina tsika Andriamanitra ihany zany no afaka manamarina rehefa jerentsika ny rehetrarehetra mivérifie ny zavatra rehetra Andriamanitra ihany no mivérifie an'izany ary de toute façon efa mahita izy zao fa tsy valiana aingana ny famaliana ny ratsy fanahy dia izay ny relativisme hoe samy manana marina an'io tia ny atao hoe marina zay avelan'ny namanao lazainao rehefa avelan'ny teneninao le izy dia marina zany le izy amin'ny teny anglisy izy hoe what one spears will let one get away with tsy haiko na zay loatra fiteny azy na tsy fa azo nareo raha mahay anglisy nareo fa nydikany dia hoe zay avelan'ny namanao lazainao dia zay izy ny marina fa tsy maintsy any amin'ny farany ihany za vo mipotra e satria na io olona miteny an'izany io arave a dia marina ny lazainy any hoe mahamarina n'le izy mampivoaka n'le izy zany rehefa tena foana ny fahotana foana ny adosoana rehetra eto ambon'ny tany a tsisy lainga ho toerina tsony dia mitombona io hoe zay avelan'ny namanao lazainao satria tsisy lainga ho toerina fa zao aloha dia mbola be dia be ny lainga dia tsy mety hitombona mihitsy a io zavatra io ka mba hahafahana mampifandray saina sy ny teny amin'ny zava-misy zany a dia mila ampitoviana amin'ny zava-misy ao amin'Andriamanitra mila ampitoviana amin'ny zava-misy nataon'Andriamanitra tamin'ny faharina ary mila ampitoviana amin'ny zava-misy ho an'Andriamanitra ny fijerintsika zay hitantsika le marina amin'izay hitantsika le fifandraisan'ny saina sy ny teny a amin'ny zava-misy zay nataon'Andriamanitra tamin'ny faharina dia lainga indray a ny fanohatra marina mantsy dia lainga ny lainga dia fandavana an'Andriamanitra zay ny lazain'ny Jaona toko faharoa andiny faharombe roa ambiroapolo zay ny atao hoe lainga rehefa mandaha an'Andriamanitra ianao iza mpandainga ozy izy afa-tsy le mandaha an' Jesosy Kristy anareo
izy ampanday afa-tsy le mandany jesosy io kristy izy no aty kristy dia izay mandany ray sy ny zanaka izay rehetra mandany zanaka ny tsy manana andray koa ary zay manaiky ny zanana ka no manana andray koa zay ny atao hoe mpanday zay ny atao hoe mifanohatra ny marina raha vao mandany jesosy ianao dia ao anatin'ny lainga ianao zay fa tsy ao anatin'ny marina ianao zay